Ny marina zany tsy afa-misaraka amin'Andriamanitra. Ny marina dia manondro ny Kristy foana, manambaran'ny Kristy foana ny marina, ary mifandray amin'ny fanambaran'Andriamanitra ao amin'ny Kristy foana ny marina. Jesoa no manambarany marina, tenin'ny Kristy ihany manambarany marina, izay zavatra marina ambaran'i Jesoa Kristy dia izay henony avy amin'Andriamanitra. Zay mampiavaka an'i Jesosy, zavatra teneny rehetra dia zavatra izay henony avy tamin'Andriamanitra ihany lazainy. Jaona 4:4. Fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono azy izay lehilahy milaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama, fa Jesoa izay reny tamin'Andriamanitra ihany lazainy marina. Nino 5:7. Fa satria milaza ny marina dia tsy inonareo. Tanareo, satria reto jiosy mihaino reto zany tsy nateraka Andriamanitra dia tsy mety mandray ny marina, tsy mino marina satria tsy ao amin'ny marina. Dia verenantsika foana contexte-lay inona ny marina ozy izy Paoly hoe voalazanao fa mpanjaka izao ny nahaterahako ary zao ny haviko amin'izao tontolo izao dia anambarany marina. Anambarany marina ny avian'i Jesoa Kristy, izay avy marina ihany no mihaino ny feoako. Izay tsy avy marina tsy mihaino anahy, dia izay mba tonga amin'ny Paoly tsy nihaino. Vao niteny Jesoa Kristy izay avy marina no mihaino ny feoko a, dia izy Paoly hoe inona marina, dia lasa Pilato azafady, Paoly foana. Pilato aminy inona marina, dia lasa Pilato avy eo mivoaka. Tsy nihainoan'ny Pilato mihitsy le marina satria izy tsy avy amin'ny marina. Dia ohatr'izany koa ny tsipino rehetrarehetra. Ny Jesoa Kristy zany a, izy ihany manambara marina izay ny avy amin'Andriamanitra. Fa ny tenin'ny devoly nefany a, tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny tenany ihany. Jaona 5:4. Ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra ao marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azy ihany ny lazainy, fa tsy milaza na dia maka verset ary ny devoly dia tsy ny tenin'Andriamanitra ny lazainy fa ny azy ihany satria mpandainga izy sady rainy lainga. 5:20 amin'ny Jaona 5:9 ihany. O Jesô, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izany ho izy, ary tsy manao na inona na inona amin'ny fahefan'ny tenako aho. Tanareo, ny Jesosy zany dia araka ny nampianarin'ny raiko ihany ny lazaiko, ilazako zany zavatra zany. Zavatra lazain'i Jesosy zany dia izay azona avy amin'ny n'Andriamanitra foana. Efa atao amin'ilay fahatelontsika ka izao hoe fa Andriamanitra marina, Andriamanitra ary Kristy. Dia hijerintsika ilay teny tonga nofo. Jaona 1:1-4 ka hatramin'ny 5 hijereny fifandraisan'Andriamanitra marina sy Jesoa Kristy tsika. Jaona 1:4-10 ka hatramin'ny 7. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahy tokana avy amin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Vavolombelona nanambara azy Jaona ka niantso hoe izy ilay nilazaiko hoe izay avy eo aorianako dia ho tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenonina ndraisantsika rehetra dia fahasoavana miampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviana fa ny zanaka lahatokana izay ao an-tratran'ny ray, izy no manambara azy. Misy teny miverimberina eto raha tsikaritra ny 4:4. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy amin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. 5:7. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviana fa ny zanaka lahatokana izay ao an-tratran'ny ray, izy no manambara azy. Dia ozy izy hoe hitanay ny voninahiny dia ny voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray. Io ao zany nahitana an'ilay teny hoe marina voalohany ao amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona 1:4-4 ka hatramin'ny 7 io. Ao nahitana marina voalohany. Fa io teny io
dia nalaina avy amin'ny exodosy toko fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo. Hainareo ve ny exodosy toko fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo? Dia exodosy toko fahatelo amby telopolo sy efatra amby telopolo dia taoarinan'ny nanehoana ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra io zany, satria taoarinan'ny le zareo nivavaka tamin'ny omby lahy kely volamena. Ao nitsanina tary Mosesy tany tendrombohitra dia taritiny olona Arona hoe ndao anao omby lahy kely volamena dia mivavaka tamin'iny ny zanak'Israely. Dia very Mosesy dia nahitany zareo nihirahira n'le omby lahy kely volamena dia tezitr'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra hoe za tsy araka aminareo intsony. Dia mivavaka Mosesy rehefa niteny Andriamanitra hoe za tsy araka aminareo intsony, dia ozy Mosesy tena tsy mety zany Andriamanitra, afa baraka amin'ny firenena rehetra ny tsika hoe navoakanao le olona dia tsy vitanao no mitondra azy dia narinao teny. Dia rehefa mivavaka sy mifony Mosesy nanao intercession dia nilefitra ihany Andriamanitra hoe eny ary hiaraka aminareo ary dia Mosesy indray no midongy avy eo. Teo Andriamanitra zany nidongy, nanao argument Mosesy lefitra Andriamanitra. Dia ozy Mosesy hoe ozy Andriamanitra hoe hiaraka aminareo dia ozy Mosesy hoe aseho ialo ianao ho hitako. Zay tady toko zany Andriamanitra tena marina ve miaraka aminay ianao? Miseho ary amiko hitako ianao dia amin'izay ianao hoe miaraka aminay. Tady toko izy. Ozy izy Mosesy ampahitaony voninahitra ao ary andininy fahavalo amby folo amin'ny exodosy toko fahatelo amby telopolo. Dia ozy Andriamanitra hoe ataoko mahita voninahitra ianao fa ny apahany ihany fa tsy mahazo mahita ianao, fa raha mahita voninahitra ianao dia maty, tsy misy mahazo olona mahazo mahita anahy dia maty. Dia ndany ianao mitsofoka amin'ny tsefatsefa-kiliaram-bato atsika zay, tsofoa ianao amin'ny tsefatsefa-kiliaram-bato dia andalo andeha ny rivotra be tsy tao Andriamanitra, nandeha ny horohorontany tsy tao Andriamanitra, nandeha ny orana tsy tao Andriamanitra, iny isy rivotra malefaka potra Andriamanitra. Io le izy Exodosy 33 18 à 22. Dia hoy Mosesy mba hampahitaony voninahitra ao fa io kosa ny tompo, izaho mpandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka anonona ny anaran'ny tompo eo anatrehanao, fa hiantry izay hatrako ary hamindra fo izay mindrako fo. Ary koa izy tsy mahazo mahita tavaka ianao satria tsy misy olona mahitaka ho velona. Jereo tsara io dia tadidio le jaona toko voalohany tary tsy mahazo mahita ny tavaka ianao satria tsy misy olona mahitaka ho velona. Andininy fa 23 21 23 dia hoy ny tompo, indro misy toerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao, dia rehefa mandalo ny voninahitra dia ataoko tsy efaky ny aram-bato ianao, hosaronako ny tanako mandra-pahandaliko dia anaisitra ny tanako dia ahita ny voako ianao, fa ny tavako dia tsy azon'olona jerena. Lamosin'Andriamanitra ihany zany nita Mosesy fa nitavany dia ozy izy hoe ilaza ny anarako ihany koa rehefa avy eo. Dia ty amin'izay le izy. Exodosy toko fahaefatra amby telopolo andininy fahaenina. Ary ny tompo nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova, Jehova, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Io famindram-po sy fahamarinana io dia avy amin'ny teny grika hoe verb resed emet, rasy fa rehefa aveo izy miteny. Io zany tena dikan'io dia hoe feno fahasoavana sy fahamarinana. I Jehova mamindra fo sy miantra, mahari-po sady feno be fahasoavana, resed famindram-po sy fahasoavana teny ray ihany resed sy fahamarinana. Dia io lay io verb resed emet, emet ty le marina, ty resed le fahasoavana na famindram-po, ty hoe feno. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny. Hitanareo le tsisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana. Na Mosesy ary tsy nahita fa ny lamosiny ihany nita Mosesy, fa ny zanany lahy tokana eo tratrany ray ny nanambara azy dia ozy hoe hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ny zanaka lahy tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ilay nitononon'Andriamanitra tary amin'ny Exodosy 34:6.
Mosesy zany tsy nahita an'Andriamanitra fa nahare satria ny fanehoana ny voninahitry ny tompo dia avy amin'izay nylazainy ihany. Ny fanehoana ny voninahitry ny tompo dia avy amin'izay nylazainy ihany. Raha te hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia mila miaino ny tenenin'Andriamanitra ianao. Ary Kristy ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Feno fahasoavana sy fahamarinana. Jehova Andriamanitra maharo-posy be famindrapo ary fahamarinana. Dia avy amin'ilay teny tonga nofo izay. Dia io no lazainy 7:20 hoe Jaona toko voalohany, tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana fa ny zanany latokana no manambara azy. Jesoa zany manambaran'Andriamanitra. Faharoa, Jesoa Kristy zany le fanambaran'Andriamanitra araka voalazantsika teo. Izy indray no hitantsika an'izay. Jaona toko 4:4-5 tonga eo amin'izay tsika zany. O Jesoa tamin'izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ianareo dia nahafantatra ny ray koa, ary hatramin'izao dia nahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Nefa le Jaona toko voalohany 7:20 tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana nareo izy efa nahita azy. Normal be fanontanian'i Filipo. Hoy Filipo tamin'ny tompoko, asehoy anay ny ray dia ampy anay izany. Dia hoy Jesosy, tsy mahazo mahita ny tavako nareo satria tsisy velona raha mahita ny tavako ny ray. Zay nefa nitoerako teto aminareo dia tsy mbola fantatrao ihany vary Filipo. Zay nahita dia nahita ny ray. Ka ahoana ny tenenanareo hoe asehoy anay ny ray? Tsy mety ho hita zany. Donc raha avy amin'ny fahitana sy avy amin'ny réalité ny jerevanao ny marina momba an'Andriamanitra dia tsy possible zany. Raha te hahita an'Andriamanitra sy te halala an'Andriamanitra ianao dia ao amin'ny Jesosy ihany. Ao amin'ny Jesosy ihany. Atria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany. Zay natongavan'i Jesosy. Natonga ny Pilaty ny teny hoe inona ny marina, dia hoy Jesosy hoe zao no naterahako sy ny haviako dia hanambarany marina. Tonga hanambara marina Jesoa Kristy. Nasehoany tamin'ny fiainany zany nandritra ny 3 taona tetỳ ambonin'ny tany. Nasehoany tamin'ny fiainany ny toetra an'Andriamanitra. Ny toetra an'Andriamanitra marina mihitsy nasehoan'i Jesoa Kristy, indrindra tamin'izy maty teo amin'ny hazo fijaliana nahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny toetra an'Andriamanitra. Ka Jesoa Kristy tsy nampahalala ny marina fotsiny akory. Tsy izay fotsiny natongavan'i Jesoa Kristy, fa izy mihitsy ny marina. Izy mihitsy le marina. Izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Io lalana sy fahamarinana ary fiainana. Satria no izy mitondra antsika makany amin'ray, mitondra makany amin'ray, izay no mahatonga anazy lalana. Tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Izay no mahalala anazy, mitondra antsika makany amin'ray. No izy manambara ny ray, qui révèle le Père, dia izay no mahatonga azy marina, fahamarinana. Ary no izy nisy mpiainana avy tamin'ny ray, atonga antsika manana fiainana mandrakizay, dia izay no mahatonga azy fiainana. Izay ngely izy mitondra antsika any amin'ray izy dia lalana, manambara ny ray izy marina, nisy ny fiainana izy dia fiainana. Ohatra zany le nisy mpiainana io, Jaona toko 5:20. Tahaka ny ray tsy manana fiainana ao aminy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ao amin'ny ray. Zanaka zany nomeny hanana fiainana ao amin'ny ray. Jaona toko 1:4, tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra sy ny rehetrarehetra tao amin'ny fiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Tareo ao amin'ny Kristy ny fiainana. Ary izay no mahatonga ny Kristy fanazavana ny olona. Raha fitiantsika zany izay tapany fahatelo izay le marina Andriamanitra ary Kristy dia izao hoe ny marina dia lay fitondrantenan'ny mpino, le eo amin'ny fiainan'ny mpino. Izay no lazainy Jaona. Rehefa manao ny marina tsika, rehefa mitondra tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsika mankatao an'Andriamanitra, dia izay tsika ny atao hoe manao ny marina. Faharoa,
ny fahafahana mandray ny marina dia miankina amin'ny fifandraisantsika amin'ray. Rehefa ao amin'ny marina ianao dia mandray ny marina, rehefa avy amin'ny marina ianao dia mandray ny marina, rehefa nateraky ny marina ianao dia mahavita manao ny marina. Zay miankina amin'ny fifandraisantsika amin'ray no ahafahantsika mandray ny marina. Ary fahatelo farany a dia satria Kristy ny fanambaran'Andriamanitra dia ny marina zany dia Jesoa Kristy. Jesosy zany ny marina. Fitondrantenantsika marina. Ny fiaviantsika marina. Jesosyntsika marina. Zay ny fahamarinana. Zay mahatonga ny olona amin'izao tontolo izao tsy mety ahitany marina dia tsy maintsy mamorona marina be dia be izy asoloan'le marina tokana anankiray dia io zany. Ka ao amin'ny marina ve ianao sa tsy ao?